Hiditra amin'ny sehatry ny fampianarana kosa isika. Ao anatin'ny tetikasa fizarana tablety numerika tanterahan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena dia nahazo ny anjara ny farany herinandro teo ny tao amin'ny drainina Vatovavy Finantsy Atsimo Atsinanana, fanadidina eo amin'ny sarin'ny Mambra Samuely. Lycée Mpanjakana miisa 3 ao anatin'ny drainina Vatovavy Finantsy Atsimo Atsinanana no nitoloran'ny Ministera Fanabeazam-pirenena tablety numerika 10 avy ny farany herinandro teo. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanamafisana ny fifehezan'ny ankizy malagasy ny teknôlôjia vaovao moa izao fizarana fanomezana izao. Ka ity tablety ity zany zay tsara marina fa misy connexion internet mandritra ny 420 volana dia ahafahan'ny mpianatra miaccéder amin'ny atao hoe contenu numérique amin'ny internet. Araka ny fatatsika misy contenu be dia be mihitsy amin'ny internet dia zay ahafahany zanatsika mandalina tsara ny fianarana. Zay zany ny antony voalohany indrindra hanomezana fanjakana an'io tablety ho an'ny lycée Valipolo. Ny zoma 5 Desambra teo dia tonga nanolotra ny anjarany teto amin'ny lycée Tatamax ny délégation mafonja izay nitarihin'ny ministra Paul Rabary. Ny tapakandro harivan'io andro io ihany dia anjaran'ny faravanganany ny azo ny anjarany ary ny andro ny asabotsy teo dia teto Manakara namarana anazy. Lycée Valipolo manerana nosy no tolorana ny tablety numerika ary azo anjara avokoa ny faritra roa amby roapolo. Manatanteraka fandraisana mpikirakira informatika miisa 720 ity ministera ity amin'izao fotoana izao mba hanamafisana ny haitaon'ny tanora eo amin'izay fifehezana ny fampiasana solosaina sy ny teknôlôjia vaovao izay. Ankoatra ny fizarana tablety numerika dia nanasongadina izao fitsidiana natanterahany ekipa ministera izao ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa fambolekazo mpianatra iray azo iray izay anetanana ny mpianatra mba amboly azo. Teto Ankarinarivo ao anatin'ny distrika Nisandra faritra Haute-Matsiatra no nanaovana ny lanonana mifandraika amin'izany alakamisy teo. Androany zany dia fanombohana amin'ny ezaka lehibe ataon'ny ministera sy ny ministera ny tontolo iainana izay natao sonia volana vitsivitsy lasa zay ny amin'ny hoe ny ezaka ny ministera dia hamboly azo iray isaky ny ankizy anankiray. Taoriana zay dia nisy ny fikambanana maro samihafa izay nanome tanana ny ministera ka mandra-piandro ny fifandraisana sy ny concrétisation amin'ny asa mandraraha eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny fanabeazana dia natsoina ny ministeran'ny tontolo iainana hanao assistance technique ny amin'ny fanomezana ny ireo manalatanana ireo ONG maro samihafa izay efa miasa amin'izany lafin'izany dia fanombohana zany androany ny fanatanterahana ny azo iray ankizy iray. Ity tetikasa ity moa dia mikendry fambolena zanak'azo 3 alina manerana Madagasikara.